vavaka isitry. Ndreto izay tompo miazakazaka midododo amin'izao andro hariva, andro zoma masina amin'izao taona 2024 izao. Mangetaheta ny fampahirezanao izay. Te hatakatra indray maka indray ny lanjan'ny fitiavanao. Dia mitenena tompo, avao izay ny finoanay sy ny fitiavana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tao amin'ny filazantsara arakan'ny Luka 7:20 andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:40 no isy ny afatry ny tompo anao ry havana amin'izao zoma masina izao. Lohahevitra banjintsika amin'izany no hoe reo telo lahy no hombona. Reo telo lahy no hombona. Fantatsika tsara ny zava-niseho ny zoma masina, ny nanomboana ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany no maherinandro masina, ny herinandro masina. Ny fanomboana amin'ny hazo fijaliana mandrim-pahafatin'ilay olona moa dia fomba fanatanterahana ny fanamialoana ho faty tamin'ny andron'ny fanjanahan-Romanina eny faritra Azia Minerina. Fantatsika fa lehilahy anankitelo izy no ny ray nomelohina sy nombona tamin'ny zoma masina voalohany io. Andeha hojerentsika tsiraray izy telo lahy. Ny voalohany, ilay jiolahy teo ankavian'i Jesosy Kristy. Ilay jiolahy teo ankavian'i Jesosy Kristy. Ity lehilahy voalohany ity dia azo ambara hoe kisarin'izao tontolo izao. Kisarin'izao tontolo izao. Nahoana no lazana an'izany? Mba naheno momba an'i Jesosy Kristy ihany fa tsy mety mino. Mba tafahoana mivantana tamin'i Jesosy Kristy ihany fa tsy mety mibebaka. Teny ratsy sy fanarabiana aza no ataony. Izany mba teny farany nataony alohan'ny hafatesany. Hoy ny voalaza eo andiny 7:30 tenin'ity jiolahy teo amin'ny ankavia ity. Tsy anao va no Kristy? Mantsy amin'i Jesosy. Vonjeo ny tenanao dia vonjeo zahay. Te anontany hoe raha mba ianao zao no teo amin'ny toeran'io lehilahy io, inona no nilazainao? Mety ambali angamitsika rehetra zao hoe izaho kosa tsy mba hiteny tahaka izany. Fa rehefa mijery ny fomba firesakan'ny olona ao amin'ny réseaux sociaux ao dia ohatra ny mahita hoe tsy dia mifanalavitra amin'ny teny nataon'ity jiolahy ity. Miteny ratsy, mandatsa latsy, manamary teny. Raha jerena ity jiolahy ity, tomba mila vonjy ihany. Vonjeo ny tenanao, vonjeo zahay. Nefa tsy amin'ny fanetretena, tsy amin'ny fekena hoe diso, fa mbola ao foana le amafiny fo, tsy mahay mibebaka. Tonga maloto fo, ka raha hiteny aza dia miteny mandratra. Indraindray ny olona tahaka izany mba tonga tia am-piangonana koa. Mahita ny tompo, mandre ny tenin'ny tompo, fa tsy mbola mety mibebaka. Indrisy misy olona aza tsy mety mibebaka hatramin'ny ora farany. Fa raha mitady famonjena dia ho an'ilay nofo ihany. Ilay vonjy tadiavina tamin'i Jesosy zany dia hoe ataovy izay hidinana eto amin'ity hazo fijaliana ity. Fa ny velona eto amin'ity tany ity ihany no tianay. Maika hiverina amin'ilay fiainam-pahotana indray. Toy iaho hoe kisarina izao tontolo izao, ary tsy tonga ho azy raha napetraka teo amin'ny ankavia izy. Fa tahaka n'ilay osy araka kisarina napetraka Jesosy, apetraka ao amin'ny ankavia izay ho lavina rehefa tonga ny fitsarana farany ho avy any amin'ny ranolanitra ny tompo. Inona no lesona tokony raisitsika amin'izany? Raha mijery ny fiainan'ity jiolahy teo amin'ny ankavia ity isika dia mazava tsara zany hoe misy fetrany ny fotoana azo bebahana. Tsika angamba rehefa mandinika mamaika ny tantara io dia misy teny hoe mahita an'ilay jiolahy teo amin'ny ankavanana hoe
mbola malalaka be ka iny fotoana rehefa alohan'ny fataotran'ilay jolahy teo akavanana vao mibebaka tonga tamin'izany fotoana izany ty jolahy teo amin'ny ankavia ity farak'izay fanambara tamintsika tsy mety nanetry tena, tsy mety mety fahadisoana dia lasa manamafy ny fona ary rehefa mafy fo zay tsika tsy mahay mibebaka intsony tahaka ny ty lehilahy teo amin'ny ankavia ity koa samino saintsaina. Ny lehilahy faharoa teo amin'ny ankavahana an' Jesosy. Izy ity indray dia kisary ny fiangonana, kisaryntsika rehetra. Eny tompoko tahaka ny jolahy io tsy nisy nateraka ho anjely isika kristiana. Tahaka ny jolahy teo amin'ny ankavanana io efa nanota avokoa isika rehetra. Be ihany izay fanjory vavolombelona izay zao ataloha, zao ataloha, zao ny fombako taloha fa hafa mihitsy azo. Izany tokoa ny kristiana, izany hoe mahatsiaro tena fampanota fa tsy manamary-tena tahaka an'ilay teo amin'ny ankavia. Ary izany voalaza ny 5:50 tenin'ilay jolahy teo amin'ny ankavanana rehefa niteny ratsy sy nandrabirabra teo amin'ny ankavia dia hoy izy hoe moy ianao tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia samy voaheriko izao azy isika. Dia hiteny izy hoe mety kasainao hoe vokatra ny fahotantsika fa Jesosy Kristy tsy zany. Izany ny toe-pana kristianina izany, miaiky fa Jesosy Kristy dia marina ary mendrika ny vavahana. Hoy izy zany eo amin'ny 1:9 ity lehilahy ity kosa mantsy amin'i Jesosy tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Kisary ny fiangonana ity jolahy teo amin'ny ankavanana ity satria nibebaka sy nifona rehefa miaona amin'i Jesosy Kristy. Izany isika manao fanompam-pivavahana faravakely isan-kerinandro. Ao anatin'ny fanompam-pivavahana dia tsy maintsy misy vavaka fekekely ary miandrandra indray ny famindrapon'Andriamanitra hanadio antsika. Kisary ny fiangonana satria ilay miaraka amin'i Jesosy tena zava-dehibe. Ka na dia maty tamin'izay nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana iza ity lehilahy ity dia nahatsapa hoe voavonjy izy fa misokatra ho azy ny lanitra. Ka na hoe ety an-tany na ho any amin'ny mandrakizay ny miaraka amin'i Jesosy Kristy, izany no tena zava-dehibe ho an'ny mino. Ary zay mahatonga azy amin'ny 2:20 manao izany fangatahana izany. Ny anankiray no nataovy izay hidianantsika eto fa ny fangatahana teo amin'ny ankavahana kosa Jesosy tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakana ao. Voavonjy izy satria teo ny eo ihany dia nyvalian'i Jesosy ny 1:20 anio no ionanao amiko any paradisy. Tsapany avy an-trano tao anatin'izany ka tsy tonga ho azy raha napetraka teo amin'ny ankavanana izy tamin'izao nanombona azy niaraka tamin'i Jesosy izao. Fa kisarin'ilay ondry apetraka eo amin'ny ankavanana rehefa tonga ny fitsaran'ny tompo ho avy any amin'ny raholanitra izy. Ry havana, inona no afatra raha mijery ity jolahy ity isika izay nanota tahaka antsika ihany. Tsy ny habe ny fahotantsika na ny akely ny fahotany vatantsika amin'ny zava-dehibe fa isika mibebaka. Izany no amonjena antsika. Mila manana an'izany fanahy ny fibebahana izany isika fa raha tsy izany dia ho raraka an-dalana tahaka ny Jodasy. Aza manao hoe Jesosy Kristy azy efa niakatra ny an-danitra fa ao anatinao izy. Araka ilay teniny eo amin'ny Apokalipsy 7:20 indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho, miditra ao anatinao tompo, hiara misakafo aminy aho ary izy ihany koa. Dia tsarovy fa ny fiangonana
no tena ny Kristy ety an-tany. Zany hoe rehefa makamamy ny mivavaka sy ny manompo anao aty am-piangonana dia ao amin'ny Kristy marina ianao zany. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ny toerana misy anao ankehitriny, eo amin'ny ankavia sa eo amin'ny ankavanana. Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation de la parole de Dieu en ce vendredi saint est tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 23, versets 39 à 49. Nous essayons d'étudier la position des 3 hommes crucifiés à Golgotha lors de la première semaine sainte. On a déjà vu tout à l'heure la position des 2 malfaiteurs. Nous avons vu que celui placé à gauche représente le monde incrédule et celui à droite, l'Église. Maintenant, nous allons voir le 3e homme crucifié. Il s'agit bien évidemment de Jésus. Jésus a été placé au milieu des 2 malfaiteurs. Après tout ce qui s'est passé le vendredi saint, il va sans dire que la Seigneurie de Jésus s'est manifestée à son plus haut niveau. Il a en effet le droit de pardonner les péchés. Voici ce qu'il a dit à celui qui l'a demandé. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et sa parole a tout de suite pris effet. Ensuite, comme son Père, Jésus est le maître de l'univers, car avant de verser son sang sur la croix pour expier les péchés du monde, il y a eu des ténèbres depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et cela montre que Jésus est le maître de l'univers, car qui pourrait maîtriser l'univers ainsi, sauf que son maître? Chers frères et sœurs, Jésus, c'est le vrai intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Il l'a bien montré. C'est lui qui tient le temple, car à ce moment précis, le rideau s'est déchiré par le milieu, car il est le grand prêtre qui permet à toute l'humanité de voir Dieu, de rencontrer Dieu. Il a bien démontré qu'il est le Messie, tant attendu. Alors, il est temps de penser à cette passion, à cet amour de Jésus pour nous, car parfois, nous sous-estimons son amour. Parfois, quand nous nous sentons à l'aise, nous sommes enrichis, nous abandonnons parfois la foi, comme si la rédemption de Jésus ne comptait plus. Maintenant, le Seigneur vous appelle, que vous vous adonnez à lui, sincèrement, et vous verrez que c'est un vrai Dieu, c'est le roi de rois. Il a accompli sa mission de rédempteur. À vous maintenant de choisir. Êtes-vous seulement à sa gauche ou maintenant à sa droite? Allez-vous encore renier son amour pour vous? Revenez à lui, car il vous aime et il vous attend. À Dieu seul soit la gloire. Amen.